Mbola ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany fa eo anivon'ny mpiasa-panjakana kosa indray izy ity eo anivon'ny Asief totosa Malasabotsy tetsy mikanjan'ny ACR ihany koa ny fifaninanana régional ho an'ny anafaritra Analamanga ho an'ity taranja ity ka ekipa enina ministera enina moa zany no mandray anjara tamin'ity fifaninanana ity tonga teo amin'ny famaranana ary ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ry zareo avy eo amin'ny PRM ka zareo avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana nandresy tamin'isa 120 no 7 raha ny filaharana zany ho an'ny rugby lalaovin'olona 7 anivon'ny mpiasa-panjakana ity dia tanany larana voalohany zareo avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana, faharoa ny avy eo amin'ny présidence, ny fahatelo ny CNT mady, fahaefatra ny croix ary ny fahadimy dia zareo avy ny mazorivo ary ny fahaenina dia ny ministeran'ny fitsarana. Mbola itoy any amin'ny 25 ny volana aogositra ny fananana eo amin'ny ity lalao baolina lavalava lalaovin'olona fito ity ka isan'ny andray anjara amin'izany reo atsony zareo hoe elita izay hiady amboaraka isan'izany ny Kosfa, ny 3FB, ny Knaps, ny commune urbaine Antananarivo ary ny PPZT. Izay ny amin'ny taranja baolina lavalava fa mbola fandresantsika teo ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana ka fantatra ihany koa ireo ekipa hiatrika ny dingan'ny ampaivadalana sy ny manasa-dalana amin'ity fifaninanana baolina kitra eo anivon'ny mpiasa-panjakana ity. Eo ihany koa ny volleyball izay totosa tamin'ity androany ity dia vita ihany koa zany ny dingan'ny manasa-dalana dia fantatra ihany koa ireo lalao famaranana ho an'ny taranja volleyball ho fitinina aminao anatin'ity fanadidina ity ny vokatra izay rehetra izay. Totosa tamin'ity farany herinandro ihany koa ny dingan'ny ampaivadalana sy ny manasa-dalana eo amin'ny taranja baolina kitra isaky ny sokajy eo anivon'ny fikambanana Asief na ireo mpilalao baolina kitra mpanao fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany ho an'ny teny amin'ny kianjany Ambanjobe dia tafavoaka ny Dexa rehefa nandresy ny DGCF tamin'isa 4 noray. Ampaivadalana dia ny PRM dia niondrika nanoloana ny ministeran'ny culture tamin'isa 3 noray. Mbola teo amin'izay ampaivadalana izay ihany dia ny Sena nandresy ny MCS tamin'isa 5-4. Tetsy amin'ny kianjany Tanjombato kosa lalao manasa-dalana ho an'ny sokajy mixta dia ny Menina nandresy ny MCRI tamin'isa 2-4. Ny université Antananarivo dia niondrika nanoloana ny primature tamin'isa 3-2 dingan'ny manasa-dalana ho an'ny sokajy vétéran kosa indray dia ny MDN nandresy ny MSP tamin'isa 4-4 ary ny Kapsaty nampiondrika ny primature tamin'ny isa 5-4 ho an'ny sokajy jeune. Tetsy amikianjany Betongolo dingan'ny manasa-dalana ho an'ny sokajy vétéran ny université Antananarivo nandresy ny MDN tamin'isa 2-4, ny MD Paty dia nandresy ny MFB kitra tamin'isa 3 noray. Totosa tamin'ity farany herinandro ihany koa ny dingan'ny manasa-dalana teo amin'ny taranja volleyball ka tafita amin'ny famarana ny Sena sy ny MDN. Ny Sena nandresy ny Menina tamin'ny 7-3 ary ny MDN kosa nandresy ny présidence tamin'ny 7-3.